Taranja baolina lavalava tsara toerana ny GST Anambondrona sy ny cheminot Madarella eo amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny tournoi tanjaka. Ireo fileovana izay tsy niatrika ny Gold Top 8 moa no miatrika ity faninanana ity. Zareo avy amin'ny section Atsimondrano no tompo-marika amin'izany faninanana izany. Tsara toerana rehefa tafita amin'ny dingan'ny manasa-dalana ny GST Anambondrona sy ny cheminot eo amin'ny fiadina izay ho tompon-dakan'ny tournoi tanjaka izay karakarainy ny section Atsimondrano. Ireo fileovana ao anatin'ny top 14 tsy niatrika ny top Gold 8 moa no miatrika ity faninanana ity. Totosa Omaly Tolakandro teny amin'ny kianja Makindu Tapenakary ny andro fahatelo amin'izany fanitsanana izany. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny cheminot manao akanjo manga sy ny Diop manao akanjo maitso sy mavo. Nivoaka mpandresy tamin'ny isa 2:20 teto ny Besetroka izay nitondra azy ireo ho any amin'ny dingan'ny manasa-dalana ny fandresena azony. Nanatombo teo amin'ny lafin'ny teknika sy ny tanjaka ny Besetroka tamin'ity lalao ity. Na izany aza nefa dia afaka nanohitra tsara ny cheminot ny Diop indrindra teo amin'ny fizaram-potoana voalohany, izany fanakaiky hatrany ny isa teny amin'ny solaitra be. Reto kosa indray dia ny fihaonana teo amin'ny 15 family sy ny URC manao akanjo manga. Angotrany ny 15 family manao akanjo mavo sy maitso amin'ny sary ny URC. Lalao izay tsy napozin'ny maro loatra ny vokatra tamin'ity fihaonana ity. Sivy amby telopolo no 420 teto no nandresen'ny 15 family andro zareo URC. Nanatombo ara-teknika sy ny tanjaka ny 15 family izay efa hita ho masaka tsara na rindram-panafiana sy ny fiarovan-tena noho izy ireo fa nilalao tao amin'ny top 14 tamin'ny top ilalovana 5-24 arivo. Teo amin'ny vokatra hafa kosa tamin'ity faninanana ity ihany, Sarakajala 3-3 ny VTM Manatsalovana sy ny GST Anambondrona. Itoy amin'ny faran'ny herinandro izao indray ny lalao.